aiza malaina raha toka mahay mandy fazafalina hitanao rabo zay manaly afanao lomakafy ararotina fona le move zaho efa niova tsy magnino zay zakenao fogna zakeo zaho efa niova efa niova ve izany antanio de lazao izy fitiavana tsy atao ohatranio efa niova ve izany antanio sainianao alotsio laviko Destination Malagasy, tosika ao ampanakanto anatakanao ampiakatranao Salame! Te akafaliana trano iarabako atsika tsirairay avy indray amin'izao zoma rivariva izao mazava ho azy moa zany fa matoa rehefa eto amin'ity toerana ny tenako dia misy atranony vahiny araka amintsika eto dia tsy izany fa dia izy no antsoina hoe Farao. Tonga soa namana eto amin'ny Destination Malagasy zay indray Salamy, zay indray vao tafiony isika satria teo koa ny coronation karanasin ninona sady fifarana ny taona fifaraparana sady ny taona dia faly miarahaba rehetrarehetra ny mpanaraka aloha dia mifaly miarabanao ihany koa tsy haiko izay na efa taona lasa angamby izay na teo amin'ny 3 taona lasa teo no niarahantsika tamin'izareo avy eo amin'ny THT fa amin'ity andro anio ity dia Farao irery satria araka ny renivohitra izay efa fampizarantsika eto amin'ity fahitalavitra indrindra moa fiarahanareo miaraka amiko rehefa isaky ny sabotsy ao anatin'ny fandaharana télédédicace dia vao mivoaka ny nouveauté an'izany Farao izany dia tsy ho diso anjara ihany koa tsika any amin'ny fandaharana izay raha namirina fa eto aloha dia ny Destination Malagasy indray no mentsika sehatra ho an'ny Farao manokana dia tonga dia izay foana ho le fanontaniana fa efa maninona mandeha rery tonga dia mandeha daholo le hoe fanga mialatsiny ohatrany hoe masika be ty fanontaniako voalohany ty satria fanga tsy dia malaza na tsy dia ahitana vola ny gadona le misy anareo telo mitsamma no aty amin'ny mampandindy dodoso indray ny tena ahitana ny Farao reny aloha zany ohatry ny fiainana rehetra ihany ny fiainana ara-mozika moa zany tsy izy hoina amin'ny mpanao mozika zany hoe misy ny ao amin'ny fiainana ny ady rahanao manolona dia misy amin'ny fiainana ny ady tsy maintsy ataonao irery dia mitovy amin'izay ihany anaty mozika dia reny raha ataoko solo reny dia ady izay ataoko irery reny tsy afaka hindrasako anizanizako ohatrany za rery dia izay mahatonga anay hoe mamoaka solo mitovy amin'izany ihany koa ny Sphinx zao misy fotoana izy mba manana ny ady reriny ihany koa dia ohatr'izay zay koa mampaela velona ilay mozika kokoa solo misy fotoana hoe filinina solo mihitsy ny tianao avoaka izay fa tsy any amin'ilay resaka côté arabola loatra ny arabola aloha zany iny raha tsy misy aloha ny vola tsy velona le tsy afaka mamokatra tsy afaka mamokatra satria tsy voatery misy an'le hoe manager daholo zany ny artiste rehetrarehetra fa misy ihany koa no misafidy hoe tsy hiditra amin'izay zavatra izay dia lasa tsy maintsy le mozikanao ihany zany no mamelona mozika izay avoakanao zany hoe tsy maintsy natao izay ampidiran'le mozikanao vola mba ahafahany mbola mamoaka clip ihany amin'ny 2042 2027 sotr'izay misy fanontaniana izay hoe somary mety hoe asisika nefa ny tsara ho fantatro mijery sy ny mpanaraka ihany koa indrindra ny tena lona tao anatin'izany tamin'ny fahatanorana hoe tena niondana be ny rap sy ny R&B sy ny sisa dia ohatra somary misy ilay fitazoma-kevitra be hoe izay tsy te iosiosina amin'ireo fa raha amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika izao nefa ny tena fanohatra amin'izay ilay tontolo iainantsika ao anatin'ity tontolo mozika ity fa izao Farao tamin'ny noviana na hoe taiza ho aiza no nampatonga sainan'ny Farao hoe ato kokoa ohatra ny hitako hoe manosika bebe kokoa ao anatin'izay hoe resaka mozika le ataonao solo zay tamin'ny fotoana hitako hoe ny hamatotra ara-mozika zany hoe nanana an'le karazana zavatra izay tena tiako entina amin'ny imaziko manokana mihitsy aho zany hoe za raha rehefa andeha solo dia somary ohatr'izao dia efa andalana isika zao efa hitako zany le tiako atongavana fa na ny ekipa ary angona ohatra hoe gitariste ny studio ahafahana miara-miasa dia eo andalana isika zao rehefa manomboka hita hoe
570 isanjato zany ny mpiara-miasa rehetra sy ny lalana tianao soritana tamin'izay dia efa afaka nanapa-kevitra sady hoe andehan'olotra mozika mandeha mitokana amin'izay satria ny anTHT man zao efa voafaritra ny lalany dia efa manaraka an'izay fotsiny hatramin'izao dia ny anano tsy afaka nandeha raha tsy nahita lalana no dia tao anatin'ny tarika ihany ny anisan'ny ahitanao ny zavatra rehetra ny anatinao ihany koa zay ny mahatsara an'le hoe ao anaty tarika ihany koa aloha ankoatran'ny hoe miady rery dia tao anaty tarika nahitana hoe ary metimety amika ihany kosa raha zavatra ohatr'izao dia io indray le tarika koa nefa rehefa vis-à-vis amin'le gadona mety ho safidianao dia mety ho hafahafa be raha le tarika no entanao dia mandeha ho azy le izy hoe tsy maintsy hiditra andeha rery ihany rehefa amin'ny fotoana sasany ao anatin'ilay mozika. Destination Malagasy, tosika ao am-panakanto. Dia mitohy an-trano fiarahana mbola ny fandaharana Destination Malagasy an-trano arahanao amin'izao fotoana izao mbola tsy tara ianao raha toa vao manaraka ny fahitalavitra farao avy ao amin'ny tarika mbola azoko tonoina tsara hoe avy ao amin'ny tarika THT mbola ao mbola ao tsara mbola ao tsara mihitsy ho an'ny zareo manko izay fa tsy ho an'ny fijery antsika manko izay fa tsara efa noentsika ihany hoe inona ny antony tonga ny farao nandeha solo inona ihany koa hoe taiza hoaiza ny fotoana tena hoe nanomboana hoe tao anatin'io any fa raha tena faritana zany le gadona dia inona ny tena hoe voizinao za aloha zavatra santé kokoa zany aloha ny tena baziny zany raha hoe miala amin'ny THT zany hoe tsy dia manao rap loatra zany hoe miventy rima tsy dia any loatra ntsony fa somary mihira kokoa zany hoe santé kokoa dia ny gadona indray za tsy mametra fa arakaraky ny inspirakako satria amin'ny fomba fiarah-miasako zao ohatra par exemple misy beatmaker maro be ohatra hoe Atonitra, Ovara, Sijiza miproposé instru efa vitany izy zany hoe za zany tsy nilany commande gadona akory dia hiry zareo dia efa mahita hoe mety ety amiko le izy na ohatr'izay zay aloha anankiray zany zao dia efa mahatonga an'ilay gadona hoe mety hoe ho zoky love tampoka izay zavatra izay mety hoe ho afro chill na afro pop na ohatrohatr'izay mety tsy ho izay fa mety hoe drill fangaro gasigasy no hita andry zareo dia zay aloha mahatonga gadona izany hoe raha ny tiako tenenina za tsy dia hoe feby anankiray ohatrany hoe Bob Marley zao dia tsy maintsy tonga dia reggae foana tsy dia amin'izay loatra angamba ny aloha satria mihodina manao dancehall sy ny karazany dia zay somary santé fotsiny ako dia miezaka ny hoe mbola manakatra publika ivelan'ny hoe tontolo urbaine kokoa za rehefa mandeha solo fa tsy mijanona amin'le misy anay telo lahy hoe tsy maintsy urbaine ihany nefa tsy mametra ihany koa zany hoe za manao urbaine zay zany aleo hoe dirantsika le texte mialohany tena mampatonga le resaka be nalaza nisy fotoana teo satria tadidiko tsara mihitsy zay dia hoentsika satria anisan'ny soloteny farao eto i farao raha eo amin'ny resaka texte misy zavatra hoe tena tandremanao ihany hoe tsy hanao an'izao texte momba an'izao sa hoe arakaraka ny resaka hoe thème ho resahana angamba ny tena somary mahasarotiny anahy ny miresaka zavatra tsy misy dikany anatina hira zay ihany angambany no tena ohatrany hoe somary hialako kely tsy afaka hiteny aloha satria mety tonga dia misy artiste hotezitra hoe anao exemple hira hoe ohatr'izao tsy mety angamba izay fa tamin'ny farao aloha mbola tsisy zay tena mbola tsy nanao an'izay tiako tenena manko mety misy fotoana inge ao anatin'ny studio ohatra dia mandeha any fotsiny mandeha nisy zao niteraka resa be mihitsy tamin'ny THT zao fa tsy tamin'ny farao nisy an'le hoe inakiny idirako izay dia le izy moa zany zay moa no teneniko tamin'ny Facebook hoe ho an'izay olona afaka maheno ankoatra ny inakiny idirako amin'ilay hira dia maheno fa ho an'izay olona hoe inakiny idirako ihany takatra ny sainy zao anatin'le izy dia zay ihany takatra ny sainy zareo dia zay zao ny amin'iny fa tamin'iny zao resaka social Madagasikara no resahanay tamin'iny sy ny hoe olona amin'izao fotoana zao hoe lasa BBC da mananina dia fiteny ny antony inakiny idirako mantsy hoe inona rahaiko an'izany tena dikany tsy dia misy raharaiko loatra na mpanankarenonareo na inonareo nefa ny ara mandinikinareo na eto amin'ny réseaux sociaux fotsiny ary zao dia efa zay daholo isakafo aloha aty amin'ny any aminao any isakafo milay be dia tsy maintsy telefonako aloha mihinana voaloha zay vao mivavako mihinana voaloha azonao le izy dia ohatr'izay hoe tsy inona mondra rahaiko na inona ary lokanao any ohatra fa eny tsy voatery koa nefa samy manana fisaina ny olona fa ohatr'izay dia ny zavatra rehetra azo resahana daholo nefa amina fa tsy misy an'izany hoe message hoe tokony ho rarana zany amin'ny resaka mozika rehefa misy zany ny zavatra hoe tia nampitaina hoe
tsy mety ohatra ty zavatra ty ohatra de tsy mety de afaka tokony ho afaka tenenina anaty hira raha ny eritreritro manokana fa eto amin'isika moa zany le liberté d'expression ngamba fiteny an'izay no somary mbola fehezany lalàna miampy ny kolotsaina malagasy ihany koa zay be deabe ny zavatra mbola tsy tiany zareo resahana be loatra idirantsika ny efa miteny texte tononkira satria ny sirany farao zay ihany koa de indraindray betsaka be ny olona ny tena hoe inona raha ny dikan'izany teneny farao zay ianao eto anazava azy misy namana manampy amin'le famoronan-kira sa satria tsy haiko tsoa raha diso hoe ny zavatra hoentinao ohatra somary lakôty kokoa zay aloha anankiray de nisy namana maromaro zao manodidina na nisany nangataka zany hoe artiste zay artiste mantsy mpiakama ihany fa tsy hoe fampiadversaire nangataka ry zala hoe mba manandrama daholo zay fa misy fotsiny tsy hita lava satria zareo mbola misidina ary misidina tsy ianao mbola misidina ty fa misy nangataka zao ny artiste takamako hoe mba hanolory hira zay anatin'ny mpakafy ihany zany izy no maka plasy am'izay hoe ataovy mba teny merina 100 le izy mantsy ny any natonga nananao an'ilay teny hoe temparitra ndraindray tsy de hoe te avy any amin'ny faritra fa ny andraisako de hoe malagasy raha ihany de nanoteniko arany mety misy hoe manao tatsimo de nefa nitandrefana de nefa tatsinanana satria malagasy daholo ihany zany Madagasikara ray manontolo ihany koa ny tiako mba hianao mozika koa ataoko ngamba fa tsy misy olana loatra ny am'izay zavatra zay fa tato ato zany zao hira efa roa zao no efa programme avoakako eo de efa somary nanao an'izay fanovana kely zay indray aloha satria za koa mantsy akoatran'ny hoe tiako atao de mba mihaino ny fangatahan'ny olona ihany koa de misy hira vonona mihitsy zao any de merina 100 de eo ihany koa de efa afaka mampita ihany olona hoe manaona sy manao de izany manampy anao rehefa de ny resaka soratra ny hitako mahasarotra fotsiny indraindray misy zavatra sarotra azo ny zavatra resako nefa samy te hiteny ihany hoe mamy be ty vuatsika ty fa hafahafa be ny tenenako anazy tsy haiko hoe efa fahazarana ve satria za mantsy teny amin'ny université lettre ny anarako de mety eo anatin'izay ny lasa misy takaitrany de mizatra ihany koa am'le hoe mba sarambabé bahoaka rehetrarehetra zany tonga de azo anazy fa tsy maintsy misy kely ihany tsy voatana fa tsy maintsy lasa manaraka andreny de ny manampy ana aloha zany ny fiarahamonina no hitako no mahatonga ana amin'ny tantara fa ny hoe olona tena hoe manao tononkira omenana na mamorona hira tsia fa ny mifanohatra am'izay ny misy satria akoatra ny mampihirana de za koa manoratra hirana artiste maro lalina be le fanazavanao akaikany aho tsy lalina rehefa mandray namana ohatra zao manko de eto ny tena hitana hoe ay ve ohatra zany fomba fisainan'reto artiste reto eny ary inona moa le hiranao le nampiteraka resa be le toniky titre an'le hira le izy tamin'ny TST manokana zao de izay inankinidirako zay no tena niteraka resa be tao anaty Facebook fa ny tamin'ny manokana zao tsy mbola nisy raha hoe le buzz ratsy na hoe buzz nampiteraka be zany mbola tsy nisy ary zay ny andrasana hatramin'izao aloha le hoe miteraka buzz be tsy voatery an'le hoe anina fa hoe tsara le hira de tena miteraka buzz be azonao zay daholo nefa ny andrasana rehetrarehetra fa tsy hoe za rery miandra an'izay satria mandainga zay tsy miandra an'izay fa zay daholo ny andrasana Destination Malagasy tosika ao am-panakanto de mitohatra ny resadresaka zay raha tsika amin'ny farao zay no miaraka amintsika eto toka de hidirako farao aloha le resaka le ndrasan'ny olona sy nisy resa be mihitsy tamin'izay fotoana zay ny tena manko misy fotoana ndraindray tena tenen'ny olona mihitsy nefa raha ndritiry mirinao lasa avokatiny reto artiste reto ihany nefa de misy fotoana ihany koa tena mandray ny toeran'ireo mpijery sy ireo mpanakihana sy ireo mba hoe miezaky ny te amerina ny laoniny ve zany tiany zareo atongavana sa ahoana fa de tonga farao eto satria farao anisan'le lohandohampisorona ao anatin'izay hoe zoky raha toka hoe ao amin'io resaka mozika urbain io amin'izao fotoana izao nefa farao tena hoe manao zavatra hafa mihitsy araka n'le niteneninao hoe tsy ho iny rery ihany ny linina ahitananao fa tena hoe miova amina trajectoire hafa mihitsy
niova tamin'ilay foto-kevitra zany farao manaiky farao hoe mozika dia afaka mivelatra fa tsy tokony hoe rehefa io ao anatin'ny tontolonareo dia tsy azo idiran'iza dia tsy azo korotan'iza fa hoe nareo dia nareo ihany. Tamin'ny THT vao nanomboka mihitsy zao dia efa nisy an'izay problème izay satria izay hatramin'ny niforonanay na mbola tsy mivoaka hainao manjery fa mbola tany aminay émission spécialisée zany fiteny anazy dia tany anatina mozika hoe rap fotsiny izay na dancehall raha izay tsy nanao fa rap fotsiny. Dia tao anatin'izay dia efa nisy tsy fitovikevitra hoe tsy mahazo manao ankoatran'ny rap na dancehall dia efa tsy azo atao zouk-love zany tonga dia tsy azo atao mbola tsy resaka mozika urbaine akory zany ny resaka eo mbola resaka rap tao anatin'izay aloha zay dia efa tsy nanaiky izay telo lany na tonga anay ny safidy nandeha onde libre kokoa noho ny hoe nijanona tao anatin'ilay émission ana rap fotsiny izay no nahatonga anay nanolotra mozika hoe tsotsotra kokoa ary na ny zavatra resahana aza tsy maintsy miresaka momba ny hoe fahamarinan'ny rapy ataonao mahafavorianao amin'ny rapy ny tena hoe vrai sa tsy vrai ianao zany tsy maintsy resahana taloha raha vao hoe anao rap zany fa izahay no anisan'ny namoy an'io hoe aleo mba ho resahana zavatra hafa amin'izay mahakasika ny olona ny resaka ity ny fitiavana sy ny fiarahamonina sy ny rehetra tany dia efa nisy tsy fitovikevitra aloha dia tany dia efa nisafidy izay tonga tao indray izay dia efa hitanao hoe misy tanàna aloha zao eto Madagasikara tonga dia tsy liana amin'izany resaka rap zany mihitsy ary sahako no miteny anao an'izany tsy liana amin'izany izy na ataoko arao hoe Dr Dre no hitanao eo tsy mahaliana anazy mihitsy zany. Dia any zany ianao dia efa raha te hanitatra olona mpiaino zany ianao dia tsy maintsy anisany ihany koa maka ny fon'ireo olona ireo ianao kory tsy hoe hamadika palitao ny dikan'izay fa fitiavanao an'ilay kolontsaina izay mba hiparitaka any amin'izareo kokoa dia tolorana an'izay tadiaviny aloha izy fa nefa ao anatin'ilay tadiaviny ihany no omena tsikelikely an'ilay rap izy satria raha mandinika nareo zao na manao zouk-love ary zahay dia izy faingo sa sy jiza dia manao rap foana ihany ao anatin'ilay izy dia zay zany ohatry ny anisany hoe raha mifandraisanay azy fa zay moa tsy andresy lahatra an'iza na iza fa fandraisanay anazy dia anisan'le combat ho an'le culture rap ihany zay mba ampitombo bebe kokoa ampahalala anazy eto Madagasikara. Dia zay zao mahatonga anay ao anatin'le mozika hoe mba mivoatra nefa hay zany tsy adino dia ny vaovao ihany koa ekena ihany. Zany hoe ao anaty mozika nareo telo mitsamina zany tsy maintsy misy an'izay hoe raha izay fampifagaronareo zavatra. Misy profil mivaingana be ohatra zao hoe misy ny artista izay tena efa nanana ny naizy azy hatramin'izay ary ny artista moa manana maizy azy foana rehefa mbola mamorona koa fa nidina lavitra be ny poahany eto amin'ny firenena noho ny fisafidianany an'izay hoe hitazona ny anazy mandrakizay izay. Raha za manokana zao dia mahita tena maro be amin'izay zavatra izay ka fa tsy fantako loatra moa zany hoe fiainana any ambadika any fa fitsarany ivelany koa nefa ny tsy voatery hoe marina foana. Eny ary akasitrahantsika aloha fa raha anatin'izay valiteny izay fa na izy teny any ary dia anisany tena nanaiky hoe mila mivelatra le mozika fa tsy mijanona ao anatina le frontière iray ihany zany hoe auditiona aloha zany le hevitra hoe rehefa urbaine dia urbaine dia urbaine dia urbaine dia urbaine dia urbaine foana. Satria ankoatra maha urbaine anao dia ianao zao dia ianao efa malagasy ianao ka raha mba hitondra kely ny voninahitra Madagasikara ary ve zany ianao dia hiteny hoe tsy dia mazoto loatra satria raha manokana zao za zany vety tsy maintsy hitondra ny kolontsaina avy any Brooklyn na hoe New York foana rap boom-bap be zany no entiko dia raha isy angataka ana ve zany ndeha ataoko hoe légende be amin'ny Madagasikara hoe Tamamaly eo ohatra dia tsy anao zany satria tsy rap io ohatra. Efa maninona ary tsika sy farao tsy mifankalala tamin'ny oviana moa nareo le tena nalaza be reny dia tokony izany hevitra izany natao mihitsy ny comparaison hoe zao ny zavatra niteneny farao aty amin'ny 2022 dia zao ny zavatra niteneny farao taminy tena mety be mihitsy zany eny ary voavaly mahakasika an'iny fanontaniana iny farao mandeha irery izay le tena hidirantsika ihany koa satria izay aloha no eto nanahoana sy nanahoana ny lalana efa raha ohatra lahatra amin'ilay zavatra ataonao ihany ianao raha tena resy lahatra ary amin'izao ary ny tena hitako hoe misy hery be manosika ato anatiko amin'ny zavatra be dia be ary izay mahatonga na io hoe isaky ny mihetsika dia mandeha fandraisam-peo manao rakitsary satria tehan'olitra be amin'izao satria tsy haiko mantsy sao dia mitovy amin'ny toe-karena ihany io ka hoe mandalo crise ny inspiraka tsy fantatra dia teny mbola miboiboika aloha ny inspiraka dia zaraina foana ihany dia ny mandeha irery aloha raha lalana angamba izy dia raha hoe ho any Mahajanga zao mety mba efa eo kazo be kosa angamba zao ataoko an'izay ngambosatra mandy efa misy ezaka be izay efa nisy fotoana hoe nanao live na vao angakaingana teto Antananarivo
mahafinaritra zany ny ana aloha le lokanao a matetika manko izy izy ny olona hoe efa eo akaiky mirina indray le olona de toraha voninkazo foana fa ianao efa hatramin'izay mihitsy hoe hafa mihitsy ny lokan'ity ranamany fa tamin'izay zany nieritreritra hoe tsy haiko fomba fijeriko manokana izay hoe tokony le any amin'ity rythme an'ity raha tena hity de zay mihitsy no mahatonga anahy misafidy hoe misy gadona de tena tsy ataoko mihitsy za zao na tiako raha ohatra zany ny andeha ataoko hoe sokosy tena mety tsy ety amiko zany ny anao sokosy satria mety tsy fantatro aloha fa raha fitsarako anahy fotsiny hoe ahoana mipoziko manao anazy na za hirana azy eo amin'ny coliseum ohatra ary zao de efa mahita mipoziko koa de ohatrany mety hoe na za aza tsy tia anahy de raha am'izay indray na tian'ny olona raha vao zany tsy tia anahy aloha de efa tsy mety amiko le izy fa misy tena karazana mozika tena tiako mihitsy ary ndanako fa tsy mety manao an'le izy aloha satria tsy mety resy lahatra misy tena mozika afro be reny zao ohatra tena reveko le puriste be ndeha ataontsika du genre hoe Victony zao mety artiste miakatra am'zao zay de zako ohatra zao tena tia salegy tena tia salegy fa nanao ihany fa tsy resy lahatra nanao ihany zany ray de efa nisy ray hafa tao arina fa avy eo zako hoe tena ohatrany sa ihany tsy resaka hoe tsy fitiavako an'le kanto fa le zasy le izy mitambatra mihitsy ny tarehanay zany ohatrany hoe tsy haiko tsy mifampiavinavina be zay nefa efa te anatona anazy ohatrany hitako ery le pozinao hoe salegy zany ke tianao de ozy salegy Destination Malagasy, tout ce qui est en Panacanto. De ireto zay mianada farao no miaraka mirina eto amin'ity andron'ny zoma ty inoko sy antenana hoe mbola lina tranareo te afantatra ny toy andry resaka satria rehefa zoma tahaka zao de mafana foana ny resaka eto amin'ny Destination Malagasy sady fotoana afantarantsika bebe kokoa an'ireto namandreto ary matetika ary farao rehefa zoma ohatra zao na rehefa mivahiny tahaka zao nareo de hoy foana ireo mpijery manao retora ty aniko hoe ary tsy napoziko mihitsy ary mirina hoe ay ve ohatra zany fomba fisainan'iny naman'iny ay ve ohatra zany fomba firesaka izy iny de vao mahay miakatra le point na miankina amin'le zavatra resahana ihany koa vao mahay fa ny akamarony aloha de niakatra avokoa aloha ny point de irariana koa tahaka zany ihany farao idirantsika ny resaka mozika satria ny Destination Malagasy de fandarana mozika tosika ao andreo namana manatitra ny vokatra de anisany hoe niantso any farao manokana ihany koa zay hoe aleoaloha mba hofantaritsika hoe ohatrohatry ny ahoana ny tena hevitry farao an'ity mozika eto tanàna ity efa natsiditsidika ny farao teo ihany hoe misy ny fitsipika misy ny zavatra tsy maintsy iainana rehefa ao anatin'ity tontolo iray ity hoe mety tsy zakandry lerona tsy zakandry kiala de tsy maintsy mifaranatra hoe tandreo fa be de mozika ny farao am'izao efa mivelatra ary le mozika ataonao araka ny teneniko teo hoe mozika tena atao ampietsika ny rehetra tsy dirantsika aloha ny resaka buzz be zay mandeha amin'izao fotoana izao fa endrasantsika ny zareo tena voatonona zay tsika vao mandray an'ireny olona voakasika voalohany ireny fa farao no resahako eto hoe ahoana aloha fahitanao an'ity mozika eto tanàna ity eto amin'ny Destination Malagasy tsika misokatra be mihitsy mozika eto Madagasikara mihitsy no resahako nisy ny tena nivoatra be za zao de félicitation any Makoa zao tao amin'ny Makoa Tour tao Palais des Sports reny de proof fa mozika malagasy dia efa industrie ngeza be ary mahavita zavatra lehibe international misy ihany koa nefany ny vaovao be dehibe izay vao hiditra ao anatin'ilay sehatra na mozika misy zany nefa nanao hatramin'izay fa commercialiser an'le vokatra any amin'izay misy indray ny eritreritra hoe vao anao androany tonga de commercialiser de andaitra indray moa zany arakaraka ny sanjila ve tsy fantako fa be dia be fahitako mozika eto Madagasikara dia be dia be dia ny mifamoahanao ny hira zany eto azao am'izao lasa ohatra hoe isan-kerinandro misy hira malagasy vaovao tsy maintsy mivoaka na clip na lyrics na audio tsy maintsy misy zay de lasa mahasarotra indray nefa n'izay any iray resaka ho an'ny artiste rehetrarehetra en général satria afaka mamoaka daholo na ny mahay na ny tsy mahay satria teny hoe tsy mahay na mahay mantsy fa afaka mamoaka daholo ny mahay na tsy mahay rehefa manam-bola fotsiny de ny anazy foana ny mise en avant ohatra nandeha ataontsika Facebook ihany fotsiny ohatra no resahako satria ao koa anisan'ny fitaovana anankiray mampalaza zavatra vetivety
rehefa manambola ianao ka ainao no mitady hoe sponsorisation challenge ary vola aloha ary de fenonao amin'ny Facebook tsy voatery ho tsara be ny hiranao fa malaza ny hiranao de iny ny consommer ny malagasy rehetrarehetra misy indray ny hoe mety hoe anana hira tsara be de nefa ny tsy ampy koa zay zany hoe na izy ary zany mety tsy de ampy loatra ny fahatokisan'ny tena no mahatonga anazy tsy samanajoboka vola ve na misy koa ny manajoboka vola fa mbola tsy tsara le vokatra indray de tsy malaza de zay ny teneniko hoe lasa nia sarotra zany zao aloha mozika eto Madagasikara satria raha vao tsy mafimafy kokoa ny kombanao de sarony le be de be izay mitovy aminao ihany koa ianao de mety tsy hita mihitsy ianao fa any misavasava le amin'ny hoe doseta faky tsy haiko ela be tany zay vao hita tontolo mozika eto Madagasikara aloha zany de zay misy lafiny tsara de misy lafiny ratsy fa misy foana no zany ny alalana anazy zany hoe de midera foana n'ireo olona zay hoe nanao mozika tamin'izany ka hatramin'izao mbola miady an'le mozika foana ihany de zay zay fananiko ny idirana zay fanontaniana zay satria ty le tena tiako idirana ao anatin'izay namaliny farao an'izay nisy namana teto vao niraisintsika vao tsy ela anisan'ny solo tena tsika tamin'izany fotoana zany tao anatina fifaninanana RFI Mikena teo Rakotovao anisan'ny somary niady hevitra izahay mianadahy satria hoy aho hoe tamin'izay fotoana izay hoe tsy maninona mihitsy ny amoako an'izay satria vao tsy ela zay zavatra zay na raha antsika teto tamin'ny Zomaheriny de le manao mozika ilaina ihany ve ny chance sa tena hoe rehefa mahay ianao de tafita foana satria za anisany miteny hoe tena ohatra mbola tsapako misy mahay any nanana fa tsy hita mihitsy izy mitovy hevitra aminao satria marobe zao ny olona manodidina anahy raha muzika urbaine indray zao ny ananako expérience ny anaty urbaine bandy kely zay manodidina anahy tena hitako hoe tena mahay fa ny zavatra hitako ary tena sûr et certain fa hitovizana daholo zay de ry zalahy zany mieritreritra sy manantena olona foana hanosika azy nefa ny fiainana zany amin'izao nefa raha antsika mahita apirian'ireny corona reny manahoana ny fahasarotan'ny fiainana raha lehilahy mpiantoka artiste taloha efa nanambady zao mety na mivadiny fotsiny ara de efa ho tezitra hoe zany ve no anina de manantena olona loatra ny bandy kely amin'izao ny sipa kely mantsy vitsivitsy ny tehiditra ao anatin'le mozika urbaine zay tirako zao fa manantena olona ao anaty MP ako fotsiny zao de efa be deaibe hoe mba ampio zay ry zoko farao mba anina de nanay momeko ny sangisangy zarytenany eo hoe za ty tsy mahavita manampy ny tenako ve de anampy an'ny hafa fa manitra be fiantrany eto sa ny afatry foana fotsiny ho an'le manao mozika zany de hoe rehefa tena tianao le zavatra de tsy maintsy misy vola sy arena ary fotoana afoy ao anatin'io zavatra io ary mety hifamalina man'olona be de be mihitsy zany zavatra zany fa eo ny ahitanao hoe tena tianao tokoa ve le izy sa mianiany ianao eo aloha zany anankiray de rehefa tena ao anatin'ny fofotra amin'izay foana ianao tsy maintsy hisy olona amin'izay any arina any rehefa tsy ho vitanao rery le izy andray tanananao ihany zay zany ny afatra ho an'ireo mpanao mozika rehetra fa aza manantena miracle satria mitovy amin'ny mpanao baolina kitra ihany io tsy maintsy mba mividy kotasy de mandeha mikotrana koa fa tsy hoe hiandry fotsiny hoe zava ny ekipin-dreninay na nanao baolina de tsy kotrana sady tsy vidy kotasy maillot anaovako mbola indramany aman'olona zay mantsy ny excuse zareo fa tsy maintsy misy vidiny daholo zavatra rehetrarehetra de tsy maintsy misy masoko-arenany de eo amin'izay koa lasa misy valeur an'le zavatra ataonao amin'izay fotoana izay de afaka na ianao zany mivarotra arak'izay vidiny eritreretanao anazy mba fantatrao tsara mihitsy zany hoe ty masoko-arenako de ty zany miditra amiko safidy koa ianao amin'izay fotoana izay hoe za tsy te halaza zany fa aloha za koa manambola be ako de anaovanova clip fotsiny de na malaza na tsy malaza tsy maninona fa ny important de hoe fizarana an'le kolotsaina fotsiny zany koa misy manao tsara ihany koa zany izany hoe ty mozika ataonareo ty zany farao tsy natokana ho an'ny olona tsy manambola tena tsy mety satria nataoko fotsiny ara hoe manantanteraka horonan-tsary anankiray amin'izao tsy misy toerana afaka andananao andondomana fotsiny zany de hoe zay mba hanao tournazy ato fa fara fa tsy afaka ianao sécurité omenao ray alina roa alina fara fa tsy afaka fa rehefa mandeha voie normal ianao ka tsy mety mora ohatra hoe fa mba misy anarana kely ohatrana ihany ny andeha hoe amin'ny sécurité ka hivoaka tamiko zany affaire zany tonga de afa-baraka fa tsy maintsy mandeha voie normal foana ianao zao raha amin'ny anay manokana de tsy maintsy manaraka izay tenin'ny birao hoe rehefa zao ny anay ny lera de tsy maintsy atsaina zany zay de zay teneniko hoe tsy mety aloha izy raha vao tsy misy vola fa tsy vola rery nefa mahatafita aminazy fa finiavana koa ny tena zava-dehibe de fitiavana sarotra ihany zany izy ty tena aleo miasany amin'ny zone France zay foana ny afarako amin'le zay foana ny tena afarako any amin'le drazaloha farao mialatsiny manapaka anao
tsy le fiasanany amin'ny le ntonononao teo no ratsy tsy ratsy fa le amafiny le asa le productivité zany tsisy ratsy zany mihitsy fa rehefa tianao sy lofosanao io ny zavatra mahadiso hevitra ny zareo mantsy de zao hoe rehefa hanao artiste zany a de blâme be ny fiainako mandeha tomobile blâme be de hoe vetivety kely de mahazo vola hoe mihira kely atsasakadiny de mahazo cachet ka zay foana mijery ny olona zay de zay le teneniko hoe manaova de mahita fa raha pitaiko fotsiny zao hoe raha hiasany am'le orinasa ny teneniko teo zao ianao rehefa mahavita an'reto asa reto ianao a de tsy maintsy reto ny volanao zay aloha de tsy azo lavina fa ny any amin'ny artiste na mahavita clip roapolo ary ianao rehefa tsy misy contrat ianao a de tsy mahazo vola sy karaha am'zany ianao ka iza ny tianao am'izay asa roa zay ara raha isafidy ianao raha hiditra fanambadiana ianao zao koa inona zany moa mahatonga le olona hoe memary foana nefa miditra ao anatin'io satria mieritry tsy mahalala an'izay combat zay izy fa mieritreritra hoe arak'le ntenenao zay le eritreretin'ny olona ozy izy ianao de rehefa ho tonga ao nge izy de atsapan'izay am'izay de rehefa eo izy abandona na iova zavatra na tsy fantatra fa misy kosa ny tonga ao efa olona mpanan-karena be avy any a zay indray aloha tsy afaka ferana izy am'izay ahoana moa ny faninanako hoe zanaky ny filoham-pirenena tamiko avy any tapa-kevitra hira tsy mitovy mihitsy kosa ny deparanay am'izany fotoana zany fa ohatr'izay le izy za misarika ny saina foana hoe mafy io na ataoko fotsiny ary hoe rehefa tena malaza be indray ianao na hitorina isan-kerinandro io arany a sarotra ny fisotroana aloha tonga de velomo ny fiarahana amin'ny fianakaviana rehefa andro fety velomo tsisy an'izany tsony mihitsy zany ao anatin'io zay ny teneniko hoe mafy be io asy io tsy resaka hoe aingitraingitra zany na hoe zoizoy fa mafy rehefa aveo hidirantsika ny tena fanontaniana mifandraika amin'izay resaka teneninao zay hoe mafy le izy nefa n'izay mahita anareo mbola ohatriny ndraindray misy fotoana ohatriny ahoana ihany ary ny anaovako an'ity feoako ty mba ho tsaratsara ohatra mba te hanaraka ny lalandrery farao avy ohatra maheno an'izany indray de oatsika aleo ihany mijanonao mpanolotra Destination Malagasy, tosika ao am-panakanto. Ny zavatra tonga de tadidiko tampoka le tam'le resakitsika teo iny hoe mafy izy ity combat be ny a inona zany mahatonga anao mbola hoe mijanona ato foana ny amanokana le mozika mihitsy ny mahafinaritra anao le fitiavana mozika mihitsy ny a no tena efa hatramin'izay fa ndraisabola araky le nazavaiko teo le fitiavana mozika tsy afaka aseho raha fa tsy misy le vola de izy samy izy ihany zany ny ataontsika efa nisy fotoana ve farao mba sendran'izany hoe nanao asa hafa de ohatriny hoe tsy mety mihitsy hoe aloha any rangahy iverina atao mozika tamin'ny voalatsaka mihitsy ny corona io tsy haiko tadidinareo le vidéo tany andafy reny le misy eny an-dalana de maty ho azy reny le olona le tamin'ireny de nieritreritra hoe tena ohatra reny mihitsy ve zany no avy eto hoe tafiditra le corona de hoe aleo zany mijanona ato an-trano de rehefa hijanona ato an-trano de nisy asa domicile nisy asa efa nataoko ihany maromaro satria koa ny teny ministera hoe tsy azo atao intsony ny mamory vahoaka mandra-patsy vanim-potoana tsy fantatra hoe rovino tsy maintsy nijery ihany hoe sody mba mandra-pahatonga an'izay aloha mba efa navitanina tena ezaka nanao fa teo amin'ny 3 mois teo na ohatr'izany de tsy maintsy ny démission ihany fa hita hoe zany hoe tsy enao le olona tsy enao le olona misy zavatra be de be tsy ampy ao anatinao ao a de laha enao araka zitizitina be de mety vao maika memahiny nefa mba hoe mikarama ihany ao niny de memahiny de tsy mety ny any tonga de hoe fitiavana mozika mihitsy zany a ny tena anaovako mozika aloha hatramin'izay ny farao zany am'izao tena io de io fitiavana mozika mihitsy sa misy zavatra hafa ataoko ny azo ao tonga de mozika daholo mamorona hiran'olona mitazona studio a manao ny hirako a manao live miaraka amin'ny THT zay rery ihany ny ana fa tsy manao asa akoatran'izay aloha am'izao mavelona tsara mafimafy ny adiko am'izao satria le promotion an'le vokatra vokako tsy inona mitaky vola maromaro de lasa misy tsy maintsy atao avaram-patana ihany ny zavatra sasany de ie azoko inona ny anisan'ny mbola hoe projet ny farao rakitsary foana aloha zany ny projet-ako am'izao rakitsary le am'izao moa zany tena hoe fampahafantarana mihitsy hoe misy an'ity filinina ny farao tia miainga de zay aloha zany am'izao mampafantatra ho an'ny rehetra mihitsy zay ny am'izao tena hoe manazatra an'le olona mihitsy hoe rehefa manao farao spectacle ianareo de aza mieritreritra ny hoe anao hiran'ny THT za na hoe THT alaina de hoe anao hiran'ny farao satria zavatra anankiroa
samy hafa mihitsy manjary lasa fangalarana indray mantsy ny ara ohatra hoe tokony ho anay telo lahy dia ataoko rery aty ambadimbadika atya zay indray izy de tsy mety de zay le mahatonga an'le groupe rava indraindray satria hoe vao mandeha solo le anankiray de manararaopaty no fiteny an'izay de tsy mety zay de tsy maintsy miezaka zany mampafantatra an'le vokatrako rery aloha zay hoe mbola mafimafy kely ihany naraka ny teneniko teo akazo be azo hoe ho any amanjanga any tsika de akazo be azo misy fotoana ve izy mirahalahy tena hoe miaraka amikondo aminao rehefa hoe mozika amin'ny farao rery sa tena hoe araka n'le niteneninao hoe hafa mihitsy ty miara mozika dia maleo tena fa ny akoatr'izay indraindray misy ohatra zao hoe service ny échange de service reny raha échange de service amin'ny anaran'ny tarika zao de indraindray afaka fanampiana eo ihany hoe mba atao amin'ny anarako rery fotsiny indraindray nitondrana de mitovy amin'izay ihany koa raha za mahazo échange de service rery de mahafaka androsehana ny anay telo lahy ihany koa zay ny anay zany ao anatiny aoko zay koa moa paralahy zanaky ny piray tapo zay de normal be zay raha hoe hafa mihitsy ny fifandraisanay telo lahy fa tsy mitovy amin'ny hoe tarika rehetrarehetra zay efa misy teto Madagasikara de rehefa malaza de hoe le tiako leseo anina be andany la any fa tsy inona raha le mozika amin'ny farao zay ho atolotritsika ao ampijery raky tsara faraparany navoakako tia sitrana tsara ny titrany sitrana tsara tany nina moa ny anaran'iny park iny mandraka park zay ny tantaran'ny hira de fitiavana be zany foana ao anaty mozika fitiavana lehibe indrindra very ke ianao tia milalao fitiavana be fa indraindray mety resa fitiavana ihany fa mety hoe fitiavam-bola laingako zany avery koa iteny farao hoe ie satria za miteny hoe ianao tia milalao fitiavana be de izy koa izy hoe ie sitrana tsara ny tantara iny hoe aleo satria misy miteny mantsy hoe fitiavana ihany manasitrana fitiavana rehefa voadony reny vehivavy sy ny lehilahy indray fa tamin'ity indray mba niezaka ananeo hevitra hoe ary manahoana indray zany sujet atsika raha resahako hoe tsy aleo hoe sitrana indray vao miditra manaraka hoe fitiavana manaraka de mba niezaka mivelabelarina za tsy niteny hoe zay marina fa nitantaraiko hoe sao de sao satria zao nge ny azo anao de samy mandray ny olona moa ny ankizy zao tao amin'ny Facebook d'accord daholo hoe marina mihitsy zany tsy hoe raha metsara velatsika koa na tena marina fa ohatr'izay ok nkadin'izy ity zany zao inona ito zao natao hoe afro zany hoe le rivotra na afro somary afro chill zany raha anaty Spotify zao anao mihaino playlist de ataonao afro chill de ohatrohatra anazy ity daholo ny karazana playlist hoarahantsika raha aloha zay ia ndao azy tsy tokony tianao mbo marare miandrasa no sitrana tsare raha vao avy naratra ty aza mity aloha zay asalama ihany natovy ando tsy sanasaina zany koa izy loso igny tsabona tsara ho aila aminany fo tsy voatery tadiany ankafy zany koa fa so vao maiky ndraiky ho ianao ararotigny tena leo mihitsany eo amiandry ny fonao sitrany tsy maimaiky ny ty olon-kafanitsy ainao fikany io tsy ainao izy raha mampirafy tsy ainao ditrany na vo miatoko mety ho ratsy nolay teo alondray ny vitany zegny eo ale olana mi love zegny eo ale olana mi love tsy mety koa zegny eo ale olana mi love zegny eo ale olana mi love zegny eo ale olana mi love ratraratranao tsabo mintsialo fa rano ity amizao mbola tsy mety so vao mainka lasaretinando ka vao mainka akararany ingeo mety tsy anatanao mety tsy atsapany amanjanao ratsy kokoa no ny lasanao nefianao tianankipo aminye tsy aleo miandry sitrana tsare tsisy rantram-potsy mity marare ka tsy haiko alozany raha mety fa tsy voatery hoe hitovy aminany olona retre io nefa zay mety aminao fa raha hoe nenaloha de zao tena leo mihitsany eo amiandry ny fonao sitrany tsy maimaiky ny ty olon-kafanitsy ainao fikany io tsy ainao izy raha mampirafy tsy ainao ditrany na vo miatoko mety ho ratsy nolay teo alondray ny vitany zegny eo ale olana mi love zegny eo ale olana mi love
Tany wami andini funo sitanye Ti mai kiniti ulunka faniti I know fikene Uti I know easy ramampira fiti I know ditanye Na vomia kume tiurati nulete walunda ini vitanye Zenga wale ulana mi love 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 Zenga wale ulana mi love 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 Timeti kwa Zenga wale ulana mi love 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 Zenga wale ulana mi love Zenga wale ulana mi love Inoko sy antenaiko hoe maromaro ihany koa isika nahazo an'iny fandehan'iny tantara sitrana tsara iny rehefa voadona ianao a Petraka kely aloha maka inona moa zany maka bana kely aloha ie fa ndraindray misy ny sasany zao mety tena hoe ianao le mipetraka iny ane dia lasa mieritreritra an'le nahavodonanao teo foana e Ka misy ny ohatra zao hoe aleo mba ataoko lehilahy indray ilay ataoko vehivavy misy manararoatra fotsiny hoe iny voadona dia ararotiny fotsiny ianao satria vulnérable be ianao dia zay tiana anaovana anao dia nizaniza rehetra ty koa afaka prétendre an'izay daholo ok ie lamy izay resaka izay a fa eto ny tena marana antsika satria dia efa hifanao veloma ihany koa izay mianadaho atsika rehetra mpijery eo amintsika moa zany e rehefa eto amin'ny famaranana dia te hafantatranao bebe kokoa izahay miala kely amin'ilay mozika fa hoe mafarao mikotrana taloha fa inona mampime amin'ny farao fa tsy azoko e zao mikotrana za baolina ny tena ataoko foty foot za tena manao foana isan-kerinandro fa tsy dia hoe mikotrana loatra angambany ny ekipa alaiko amin'ity efa nitsana Sénégal za afrikanina kokoa masina dia Maroc zany sisa zao no alaiko amin'ny mondial manakaikaiky anako koa le afrikanina satria ny afrikanina koa amin'izao raha tsy maharaka nareo efa manomboka ny top 5 koa ny Amerika amin'ny charte amin'le hoe destination malagasy fa any Amerika indray zany hoe destination USA ohatra zany dia efa ao ny Wizkid Burna Boy Rema efa mafy be koa dia manana tena zavatra ohatr'izay koa za tanatin'le baolina kitra teo fa naresy amin'ny Brésil ihany aloha tsika dia efa tsara zay ie hoe mahainao mamana amin'ny resaka izany resaka dia ny sport le nresantsika teo ny sport foot koa ny ataoko fa efa nanahihana hoe mba hoe akaka forme hibata fa najaniko satria efa nohaniko daholo zay nataony hohanina natanterahako daholo le tokony tanterahana dia le olona miteny hoe tokony amin'izao delena fotoana izao ianao no tokony ohatr'izao poanao dia tsy tanteraka le izy dia tena kivy sady manao kopakopa-tanantsika ny caméraman antsika ao ambadika fa misy an'izay papa de jumonesta Dino Santos zay fa izy ny tena nanao an'izany teneninao zany fa profond vaingana be izy fa efa bokibokina mihitsy le ry amin'izao mety za zany tsy niaritra tsara fa tsy maintsy mbola ho avy eo ihany tsy maintsy mbola ho avy eo ihany meo anazy Ernesta lesy papa misy miteny koa mantsy ny hoe rehefa lava volo indray hony dia hoe troan'le volo daholo dia zany koa nisy mahakivy anazy zany hoe na zany ny volo koa na vatako hoe no amboarina satria za mahita raha sy tabokin'ozatra beko dia ahoana zany dia tsy mbola tsy resy lahatra tsara zany aloha amin'izay zavatra izay tia mahandro sakafo tena nisan'ny fianarana tiako ny siniriko atao ary mety tsy maintsy mbola ho ataoko ny hoe ivoaka amin'izay dia any an-trano zahako mahandro sakafo hoaniko na hoaninay ao an-trano zay tena passe-temps manokana mihitsy mahafinaritra maheno an'izany hoe lehilahy karakaralakoziny inona ny tena sakafo tia mifarao raha ohatra manana eritreritra mijery hoe ndray andro any mba invité amin'ny farao dia ny sakafo tena hoaniko ve sakafo tsy misy kisoa dia efa mety amiko daholo zany ndray tsy mifidifidy hoe zao na zao fa tiako daholo izy fa arakaraka ary iny mihitsy ary itiavako anazy hoe surprendre ana le zavatra omen'le olona hoe ay ve mivoatava avy tany zareo an'izao hoe zay ny tena tiako anatin'le sakafo hita mihitsy ianao hoe tia amin'le resaka sakafo mikarakara ohatrohatr'izay zany fafinaretako hafa koa ankoatra mozika raha ampisaina misafidy farao zavatra roa ihany azonao entina
eny amin'ny vatanao na amin'ny tenanao rehefa mivoaka ny trano. Inona zay zavatra roa zay ary zay zavatra roa zay tsy possible no adininao. Zany hoe fitaovana toy ny akanjo sy ny kiraro zany. Tena tako-kenatra aloha zany tsy maintsy hoentina satria zany mety misafidy tako-kenatra aloha zany tsy maintsy mahao. De aleoko ary tsy mikiraro de ny akanjo ihany zay no tena important indrindra. Ny akanjo zany hoe ny ambony sy ny ambany de zay satria roa le izy zay ihany. Ohatry imagineko ohatry ny hitako ireo ohatry ny farao rehefa manao an'le ambony sy le tako-kenatra de zay. Nareo ihany koa afaka mieritreritra an'izay. Makasitraka farao, makasitraka tamin'ny resadresaka ianao mety tezitra? Tsy mety tezitra mihitsy. Tsy mety? Tsy mety tezitra. Maninona raha tsy fantatro zany fa raha fantatro de efa tany am-boalohany ny essayeko mihitsy ahoana tsy mety tezitra. Za tsy mety tezitra mihitsy satria. Inona zavatra tsy tianao? Mandaingy. Impossible ho azy zany ho anareo rehetra miteny hoe mandaingy. Sûr ve farao fa mbola tsy nandainga mihitsy? Tsy zany tsy mandaingy fa za tsy tia resaka lainga mihitsy. Azonao ve? Za zany azoko ange le izy fa tsy possible zany. Kanefa tsy tiako le izy. Tsy voatery hoe tsy vitako le izy fa zay zany ny zavatra farany tsy tatiko. Ny ankoatr'izay zakako daholo. Fa ny hoe découvrir hoe zaka ina ampiasaina. Zay zany zakako nefa ndraindray koa za mba amaha-olombelona mampiasina ihany. Fa ezahana faran'izay ihany fa tsy zakako indrindra zany de aleoko raha hoe nisy nangalatra fananako notrany fa le mandainga tena tsy vita. Rehefa niresakitsika mianadaty eo dia somary lalindalina be niresakitsika. Raha ohatra ianao tsy ataoko hoe ministra, tsy ataoko hoe taleny kabinetra, aleo hoe sorintsika aloha zay plasy roa zay fa ao anatiny ao ihany. Zany hoe manatevin-daharana ny zareo amin'ny kolontsaina sy ny serasera. Inona ny zavatra mety sosikevitra mba tianao arosina hoe tianao hoe aleo raha angamba hovaina ohatr'izao le zava-misy eto an-tanàna malagasy ny resaka eto. Ho an'ny malagasy fampanarahana fenitra an'ilay vokatra izay azo aparitaka eto amin'ny firenena. Zany hoe mandalo sivana be da be mihitsy zany zay vao afaka mivoaka. Zay ny anahy fa tsy misy risoriso kosa nefa. Fa tena hoe zay tena tokony hivoaka no mahazo voaka. De zay fa tsy hoe malala nao azy zao satria ianao ny ao anatin'le izy de hosiniavinao foana hoe okey ny hirako. Tsy mety raha vao izay fa hoe aleo tonga de hoe le kanto sy lianina mihitsy. No ohatr'izay fa sarotra be satria samy manan-kantony mantsy ny olona de olona tena faran'izay tena hoe velatra raha kolotsaina be mihitsy zany hipetraka amin'ny placen'ny olona. Mbola mety hanana fanantenana an'izay ve tsika? Mety tsisy zay. Farao ny teny an'izay. Zay ny amarana antsika n'ity resadresaka ity tompoko lahy sy tompoko vavy fa noetiny izay resaka izay mba hampatonga saina ny tsirairay avy araka ny teneniko ombenombeno hoe na izahay eto amin'ny fahitalavitra na ny tenako anisan'ny voakasika avokoa ao anatin'izay resaka rehetra izay dia samy mandray izay tandrify azy. Aza atao matezitra fa izay ny hevitry ny farao dia izay ny dinidinika ny rahantsika tamin'ny tety akasitrahana ny fandalovan'ny farao dia mirary soa dia rehefa misy ny vokatra dia andefaso amin'ny telefôny mirina hoe ty indray mirina fa ho alefantsika any amin'ny télé dédicace izay. Saotra betsaka anao na fohy fotoana dia ianareo ihany koa izay nanaraka ny fandaharana dia tontolo andro mahafinaritra no irariana mazotoa daholo. Ie. Raha toka teo Akazibe dia mino zahay amin'ny taom-baovao efa mihoatra irarintsika soa efa Maivatanana hoe Janoary. Dia izay arama dia mirary soa antsika rehetra dia amin'ny herindraintsika andray ihany namana vaovao. Sasana zany koa izy losing Sabuna tsara ho ailamina ny fo tsy voatery tadiana an-kafo zany koa fa sova maiky ndraiky ho ianao ararotigny tena leo mihitsy aneo amin'ny andry ny fonao sitrany e tsy maimaiky ny ty olon-kafa ny tsy hainao fikany e io tsy hainao izy raha mampirafy tsy hainao ditrany e na vo miatoko mety ho ratsy nolay teo alondray ny vitany e Zeng wale ulana mi love, 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 love. Zeng wale ulana mi love, love, love. Chimeti kwa. Zeng wale ulana mi